Dia akavaliana trano eto kiarabana amintsika tsirairay avy indray amin'ity zoma mahafinaritra be ity araka ireny fampahafantarana ireny raha toa ka elaela tsika izay tsy dia nandray ireo mpanakanto vao misonitra ireo anao hoe artista izay hoe manatitra vokatra sy mampafantatra an'izay sangan'asan'izay teto amin'ny destination malagasy dia fotoanan'izao satria izay mihitsy koa ny tena antom-pisian'ity fahitalavitra antom-pisian'ity fandaran'ity hoe mentsika sehatra avokoa ny rehetra ao raha efa zoky be ao anatin'izay hoe resaka ara-mozika izay dia ao ihany koa anefa ireo tanora manana ny mahizy azy ary manana ny anjara birikany ihany koa ao anatin'izay fizarana ny kanto izay dia amin'ity andron'ny zoma ity tsika dia hiaraka amin'ity ranamana iray ity eto aloha dia efa lefako sahady ny fialatsiny satria matetika rehefa manonona ny anarany dia Marlao foana ozy izy aika hoe Marlao zay le izy tonga soa ranamana dia miaraba Marlao atao anatin'ny fandaharana destination malagasy. Dia miaraba anao koa Mirina, za tena faly ihany koa miaraba ny record TV dia misaotra nanao an'ity fandaharana ity mba ahafantaran'olona anahy. Ary tena hoe zahantsika hoe ampifantarina ny olona mihitsy izany Marlao zany amin'ity fandalovanao eto amin'ny fandaharana destination malagasy. Raha toa manko mahakasika an'izay hoe sanganasanao izay dia efa maromaro ihany no aparitakitsika na hoe alefantsika eto amin'ity fandaharana ity rehefa vita ny vokatra dia hoentinareo avy any dia hoy ihany koa izy zahay hoe andao aloha raha angamba omena sehatra ihany koa mba fantatry ireo mpanaraka antsika hoe iza marina izany Marlao zany raikitra. Aleoana aloha tonga dia le anarana avy aiza dia inona no nahatonga an'izay dia tantara ho anay. Le anarana Mario no tena anarako. Mario. Dia somary novaiko kely. Izany hoe tsy folaka fotsiny ny lakile anse. Fa be dia be le misy hoe folaka ny lakile dia misy koa hafa dia maro le olona mitondra an'ilay anarana hoe Mario. Dia novaiko kely izany le anarako. Dia nataoko hoe Marlao le izy. Marlao. Marlao dia izay ny anton'izay anaran'izay. Eny ary nanomboka tamin'ny oviana izany sy ny tena hoe niditra tato anatin'ity mozika ity dia inona ny antony hoe maninona ny safidy ny hira moa izany raha izay angamba ny ilazako azy. Nanomboka tamin'ny 2016 tany dia efa nanoratra mozika izany. Efa ela izany folo taona sahady. Dia efa nisy ihany ny hira vitako tamin'izany. Fa nanomboka tamin'ny 2021 teo izany no nanomboka nanao mozika rery. Fa ilay tamin'ny 2016 izany araka tamin'ny groupe. Mbola tao anatina groupe tamin'ny 2016. Tamin'izany rap le manao ambany tany ireny. Mbola rap be mihitsy azo atao enina be mihitsy nareo tamin'izany. Efa tamin'ny 2021 ilay hoe nandeha irery. Dia nanomboka teo izany prise foana dia navita hira foana ary ny tsara foana le hira nataoko dia tsy tia laza mihitsy anefa fa nanao fotsiny. Inona ny anton'ilay hoe tsy tia laza fa natao fotsiny aloha ilay mozika? Satria bedy dia tsy azoko mba tantara ho anay aloha bedy tsy tokony mahazo manao an'io zavatra io? Hoe aza mamoakamoaka hira izany fa atao fotsiny le hira dia aleo henoina tao an-trano. Hafa kely! Isa ilay niteny tamin'izany fotoana izany? Za moa izany bedy ny mamanay. Sao sanako mama be fils maman. Fa avy eo izy rehefa nahita an'ilay izy ny tsara foana izany dia tsy miteny intsony izy amin'izao. Fa ho an'ny Marlao manokana izany na tonga nenonareo le nanabe tamin'izany fotoana izany noho ny fahatsapany ve hoe mbola tsy mendrika tokony avoaka izany hiranao izany sa hoe inona no tao an-tsainy sa hoe lasa tsy miraharaha tsy haiko hoe mbola tao anatin'ny fianarana ve nareo tamin'izany fotoana izany sa inona izany ilay tena antony hoe aza avoaka izany hira izany raha ny fahitanao azy manokana? Ny finoana no nahatonga an'izany. Amin'ilay mivavaka izy dia tsy mety izany mamoaka hira eo amin'izao tontolo izao izy. Nefa za kosa nefa hitondra zavatra tsara dia tsy maninona raha zavatra tsara no henon'ny olona avy aty amiko rehefa manao an'ilay mozika taty amiko. Izay dia nataoko foana ilay izy. Dia ahoana hozy izy nendry efa fantany hoe io fa aty amin'ny fandaharana destination malagasy ny vahiny? Fa resaka tsara ny ataontsika eto fa sao dia bedy eto koa Mirina hoe Mirina! Tsy mibedy tsony izy. Tsy mibedy tsony izy.
Ndre izay le reny izay Ie. mikatsaka foana izay ahasoany zanany dia azoko ilay izy hoe somary mifanipaka kely amin'ilay ohatran'ny hoe fotom-pitsurona moa izany. Ie. Ary ohatran'ny mety ihany ange izany raha Marilao ihany koa ny ondana tao anatina resaka evangelika e? Ie, sady manao ihany Ay, resaka an'ilay fahamarinana. fahamarinana. Fa na dia izany aza ilay mozika tantarainy sekoany hoe milaza ny marina ihany koa fa tsy hoe akory Iny hoe mihitsy ny tena tiako. ino no tena tianao. Ndre eny ary e. Izay no mahakasika an'iny fa dia nitohy hatrany ny dianao dia raha ohatra indray izany ny resaka gadona no resahantsika satria araka ny tenen'i Marilao hoe tamin'ny taona 1920 ka hatramin'ny taona 2020 teo izany mbola tao niaraka tamina gropy dia nanao rapy be tamin'izany dia rehefa taty aoriana mbola mijanona amin'izay rapy izay ve sa somary miova kely? Reggae aloha no tena tiako. Reggae no tena tiako nefa tiako daholo ihany rehefa gadona. Mijery an'izay zavatra tian'ny olona hohenoina izany dia ataoko arakarak'ilay vanim-potoana ilay izy. Ohatra hoe mba vanim-potoana mba manao hanina kely indray, mba mirapy kely indray ato e. Ay, misy fotoana izany mbola tafiditra foana ao anatin'ilay resaka rapy. Izany hoe iny tsy afaka intsony? Tsy afaka iny Tsy afaka iny. Iny koa nifototra tamin'ny nianatra namorona dia iny no atao voaloha. Eny ary, izay ny mombamomba ny Marilao. Fohy moa izany raha toa ka hoe ao anatin'izay hoe sehatry ny mozika izay fa tahaka ny mahazatra hanaraka ny mozika anao tsika dia aleo ianao no misafidy azy hoe inona izay hira anao arahantsika voalohany izay? Ie. Izay hira Tsisy bedy moa izany fa aleo andeha daholo. aleo ay averiko ny lohatenin'ilay hira ny tsisy Eny bedy. misy koa tsisy bedy ilay lohatenin'ilay hira. Fa inona ay izay ho alefanay ao ambadika ao izany dia efa mety izay safidian'ny teknisianantsika ao dia mety. Raikitra ary e, ndao ary. Dia ireny mozikan'ny Marilao ireny sady noezahana ampifantarina antsika hatrany sao dia gagagaga nareo hoe iza indray ary ery mirina fa araka ny teneniko teny am-piandohana dia aza tonoina ihany koa fa ny eto amin'ny destination malagasy dia tena hoe sehatra ihany koa atolotra ho an'ireto namana zandry. Raha ny tantaran'i Marilao teo dia efa tamin'ny taona 1920 ianao no tato anatina mozika fa niaraka tamina gropy dia nandeha ny fotoana dia tamin'ny 2021 nanomboka nandeha irery amin'izay dia efa manao gadona reggae izay moa izay gadona reggae. Ie. Dia hoaizainao izao ilay mozika izay narahantsika teo mba tantara ho anay fohifohy aloha iny hoe ahoana ny fandehan'iny tantara iny? Ie, ilay hoaizainao izany ilay ao anaty ohatra hoe ao anaty tokantrano izany dia misy fifamaliana dia maika izy ny ohatra hoe tesitra dia lasa dia efa hoaiza ianao fa saingy mbola manana zavatra hozaraina aminao fitiavana ilay izy. Ie, fa aza maika ny andeha ho any fa viany aloha dia mifampiresaka. Dia mijanona ihany hoe izy? Dia mijanona ihany izy dia mihaino. Dia mihaino? Dia tena mbola mijanona izy sa rehefa tapitra dia karazana ohatran'ny hoe lesona ihany koa izay ifampizarantsika amin'ireo mpijery antsika hoe rehefa misy fifamaliana dia tsy voatery hoe ino no ampisaraka ihany koa fa mety hoe mangina kely fotsiny aloha na maka fotoana kely fotsiny fa rehefa mazava ilay hevitra avy any aminareo dia milamina ihany eo e. Ie, izay mahakasika an'iny. Iny izany izao mbola reggae ihany sa inona ny rythme-n'iny? Iny izao karazana dancehall iny. Dancehall indray iny. Koa mantsy mitia dancehall koa. Nefa raha ilaina koa ny sokosy dia manana sokosy kosa. Izany hoe ny rehetrarehetra mihitsy izany dia tena ataonareo daholo. Eny ary e. Izay no mahakasika an'iny fa maninona hoa Marilao no niditra tato anatin'ny mozika? Niditra tao anatin'ny mozika satria efa fitiavana tao anatiko efa hatramin'ny efa kely ilay mozika. Dia tsy nety maty mihitsy io fitiavana io fa vao may niredareda be tao foana dia na misy ara ny sakana sy ny fanakianana dia vao may hoentina manatsara anazy izany. Ohatrohatran'ny ahoana ilay hoe kihana? Kihana ohatra ny hoe tsy mihaino ilay olona izany. Tsy mihaino akory izy fa miteny. Izay izany ilay kihana. Ay tsy mihaino an'ilay tononkira izay zarainao fa tonga dia miteny hoe
Mety milay ohatra dia tsy hanoatra izany. Dia ohatry ny ahoana ny andraisan'ny Marlao an'izay hoe mety hoe nampiovanao ihany ve izay tao anatin'ilay ataontsika hoe traikefa izay hoentinao anatin'ilay mozika na hoentina hanatsarana sa ahoana ny fandraisanao an'izay hoe karazana kihana hoentin'ireo olona sasany izay? Ireny tena mampiova be. Ireny koa tena ahafahana mivoatra. Hoe ay ny teny an'izany iny. Ao fa ho tratrako izany amin'ny manaraka. Dia amin'izao izany izao, raha toa ka nanao mozika taloha dia ineny mihitsy no miteny hoe aza voaka izany fa aleo ianona ato an-trano any. Dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ao anatin'ilay mampahafantatra hoe misy amin'izay izany Marlao izany sa hoe inona no tena ataontsika hoe projet amin'izay ihany Marlao ao anatin'ilay mozika. Satria araka ny teneninao hoe izaho manao an'ity hozy izy, ianao teo aloha teo tsy te halaza. Ny ianao izany hafa kely noho ireo artista rehetrarehetra satria ny artista rehetra rehefa hoe manao mozika dia izay foana aloha ny anisan'ny tanjona ihany koa mba te halaza ohatran'ireo namana sasany. Dia raha ho an'ny Marlao manokana indray? Ny anahy aloha izany rehefa manao an'ilay mozika ara-dalàna hoe tsy maintsy ho fantatry ny olona foana izany satria izaho mamoaka. Fa ny tena tanjoko ilay zavatra teneniko anatin'ilay mozika izany lasa fifaliana ho anahy raha henon'ny olona satria izaho hilaza zavatra tsara be. Ohatra hoe mitantara fiainana tsara be izaho ao dia iny izany rehefa henon'ilay olona ilay mozikako henony matetitetika dia lasa tsaroany avy eo. Lasa tsaroany dia te hihaino indray izy ohatran'ny nisy an'ilay hira ohatr'izao dia mihaino indray izy avy eo dia lasa henoiny eny amin'izay. Izany hoe mila manao zavatra tsara izany mba ahafahana ihany koa hoe mandrisika ny sofin'ny olona hoe hihaino indray amin'ny manaraka. Okey, hafakely izay fomba fijery izay Ny ankoatr'izay tonga dia hidirako ny ao anatin'ilay texte izay lazainao satria araka ny teneninao teo hoe zavatra tsara. Dia ho an'ny Marlao manokana ve misy hoe tsy maintsy texte ohatr'izao ihany ny anahy no ataoko rehefa ao anatina mozika fa tsy mety amiko ilay mihira ohatr'izao ohatra. Tsy haiko hoe ohatr'ohatry ny ahoana ny Marlao. Izaho fotsiny izany ao anatin'ilay mozika tsy miteny zavatra ohatrany hoe izaho no indraindraiko ao anatin'ilay izy. Tsy tiako izany fa aleoko milaza zavatra amin'ny ankapobeny tian'ny olona rehetra henoina. Dia iny no tiako. Dia iny koa no mahatonga anahy hoe hamoaka an'ilay hira avy eo satria ohatran'ny mahafinaritra raha henon'ny olona izany. Ohatran'ny te hiteny hoe ohatr'ohatry ny ahoana ilay hoe tsy te hindraindraina. Ilay ohatra izao hoe izaho izany tena dokadokafako anatin'itony kirako. Hoe izaho Marlao bôgô sady milay be saosy Izaho mahay mihira dia izaho ohatr'izao. Okey. Fa hoe amin'ny fiainana générale mihitsy izany ilay zavatra resahanao ao anatiny. Eny ary izay no mahatsara an'ity fandaharana ity mba ahafantarantsika hoe ohatr'ohatry ny ahoana ny hevitrin'ireto namana artistantsika reto. Dia izay indray aloha ny resadresaka mianadahy fa tohizana ihany izay avy eo. Hanaraka mozika manaraka indray tsika? Mety be. Raikitra? Nda hoary. Dia ohatr'ireny no mifamela amin'ireny Fifi. Izay no artista niaraka taminao teny. Iny ve hoa ilay Fifi ilay miaraka mihira amin'ny Raoty ilay hoe nananana météo. Izy iny? Ie, izy mihitsy iny. Mba tantara ho anay hoe ny fifandraisanareo, inona nahatonga an'ilay fiarahana miara-mihira? Iny hira iny moa izany rehefa vitako ilay hira dia izay sisa efa nihaona tao amin'ny studio Tsamo. Kokoa an-Tsamo. Tsamo. Ie. Dia nifampiresaka izay hoe maninona raha mba ataonao ny refrain ity hira ity fa izay no itiavako anazy. Dia izy moa tsy nandà izy. Tsy nisalasala izy. Moa izaho efa hitany tao koa dia tadidiny. Ie, dia manao kokoa amin'ny Fi ihany koa moa izany sa manaraka an'ity fandaharan-tsihy izy. Ie, tsara feo izy iny. Ao anatin'izay hoe resaka mampiara-peo amina artista izay sao dia misy ny artista hafa ihany koa izay efa hoe en cours na hoe efa niarahanareo ihany koa teo aloha teo ankoatran'ilay groupe izay efa notantarainao tany aloha tany moa izany iny tsy hidirantsika. Fa hoe fiara-miasa miaraka amin'ny artista hafa ve mety ho hisy? Tsara foana moa ny miara-miasa amin'olona izany indray tsy manavakavaka. Tsy manavakavaka aho rehefa ilay manam-pitiavana mozika mitovy amiko dia
tsy le laza na le vola no tena mibahana atao tsy haiko fa hoe tsara zany zavatra ho atao zany de rehefa tsara le zavatra ho atao de tsy mandaza tsy manday ianao e ho an'ny Marlao manokana ho ahy rehefa hoe miaina na hoe manoratra na de inona ny zavatra ohatrany hoe tsapanao hoe marina fa hoe efa tianao hatramin'izay le mozika ary tsy ho faty mihitsy araka n'ilay filazanao azy teo matoa ianao mbola nanohy irery fa raha tsy hoe mbola mandeha any aloha zany le groupe nisy ianao taloha sa efa rava efa tsisy hitako daholo ary zalahy ka izay indrindra hoe noho n'ilay fitiavana de mbola nanohy foana Rular ianao population zay ny anaranay tamin'izany Rual Rular ay rulage population ay de inona ny zavatra tsapanao rehefa hoe manao an'ity mozika ity Marlao manokana zavatra tsapako aloha fifaliana zay ny tena tsapako be zany de sady sambatra ihany koa zany na de hoe mbola voazahy ihany ary ny mihaino an'le izy de efa sambatrambatra hoe zany navita an'izany hoe mihaino an'izany aka ay ny averiko hoe zany navita zavatra ohatr'izany averiko hoe zay le mahasambatra anao le mihaino an'le izy amin'izay avy eo no mahafinaritra makafafina yeah. Misy artista zay ny vahininay teto efa ela de hoy izy hoe nira koza izy ny tena tsy tiako ianona indrindra rehefa ohatrany hoe tsy zatra zany izy fa ny anao manokana tena hoe akafizinao alainao fafiny mihitsy mihaino an'izay mozika ianao zay satria ny mozika ny anisan'ny ohatrany hoe manome tsiro ny fiainana mihitsy ary fanomezana avy amin'ny fiainy ambony ny mozika marina kosa aloha zay za mino fa io Andriamanitra namoriny io mety mpihira tena tsara be tsara indrindra tsara indrindra enzana be raha amin'ny resaka inspiration ihany koa nefa ny marina mihitsy zay izy no mizara an'le izy amintsika izy no mizara amintsika olombelona zany hoe talenta koa le izy talenta moa zany tena marimarina koa zay ny mahakasika an'iny fa inona aza ny zavatra endrasany zany Marlao zany ihany koa rehefa hoe ao anatin'ny tontolo mozika ity satria mety efa maromaro ihany izay lalana nodingavinao zay de tsy mitovy amin'ilay ny zavatra niainanao tamin'izany intsony ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao moa ny taonantsika koa me mandroso fa tsy mijanona le tamin'le tsika le mbola ao anatin'ny voaeritreriny iny de amin'izay le fomba fijerin'ny Marlao manokana rehefa atao anatin'ny mozika de hoe mba tantarao anay mba ho fantatray ho anahy manokana ny mozikako raha ny faniriako moa zany mozikako tonga de hoe mandeha foana zany io mozika io zay ny nofinofiko zay mandeha foana satria le izy zany misy zavatra tsara tiako hoenon'ny olona foana ihany koa ary zavatra miovaova de tafampitany amin'ny olona zany le hafatra tiako hoentiny raha natsikaritra nareo efa hatramin'ny voalohany de zavatra matetika miverimberina teto raha ny zavatra notantarain'ny Marlao de tsara hoe rehefa manao zavatra de zavatra tsara rehefa manome zavatra de zavatra tsara de zany ihany koa ny tiako ampitaina ho antsika mpijery ihany koa de zay ny rariko soa foana ho anareo izay mitolona ato anatin'ity mozika ity satria zay foana moa zany ny teneniko isan'andro eto hoe tsy maninona ho afa omeo aty amina ilay tsiny satria matoa mijoro eto de masaha hoe destination malagasy le fandaharana samirina nidirana de na inona ny teny zay miainga any ambadimbadika any de tsy maninona fa za mpisolo vavan'ireto artiste reto de rehefa tonga ohatr'izao le fiarahantsika de zay ny mampatonga anao hoe mba mangataka fanazavana mahakasika ny hiranareo na mahakasika an'le mozika ataonareo de tsy mora manao an'le zavatra fa ohatry ny asa rehetra ihany koa io mandeha par étape fa rehefa hoe tiana de zana foana hoe mamoaka an'izay zavatra tsara zay de zay koa ny rariana amin'ny Marlao manokana tena misaotra betsaka mifirariana zay ny mahakasika an'iny fandaondray ary hanaraka mozika hafa indray sika anisan'ny nahafantarantsika an'izany Marlao izany ihany koa teto amin'ity fandaharana destination malagasy ity de avy eo tsika mamaraparana satria mandeha de mandeha fotoana na de satrytsika mianadara ny resaka eto foana de vity ty hiri ty de miverina eto indray zay mianadara mandeha de mandeha ny fotoana de
misy hatrany anefa ny vaovao ihany koa matoa tonga eto ihany koa Marlao zay moa ny antom-pisiany ity fandaharana ity efa niteneny foana ary averimberiko foana fa hoe anisan'ny tanjona ho anay eto amin'ny Record Madagasikara moa ihany koa tombony be ho anareo manatra an'izay hoe vokatra izay aty aminay aty dia anisan'ny nahazo an'izay tombony be izay ihany koa Marlao raha amin'ity androany ity fa zao misy an'ilay zanako iny izay efa mandeha matetitetika ihany koa voatsely izay naterinareo taty dia aleo tonga dia izay notantaraintsika hoe manahoana sy manahoana indray mahakasika an'ity sanganasanao faraparan'ity. Ie, indray mitantara mombana fihetseham-po fitiavan-janaka. Ie, dia ny fitiavan-janaka moa anisan'ny fihetseham-po mahery ihany dia lasa natao mozika ilay izy. Ohatr'izay izany tantaraina. Ay, matetika ohatra reny mozika izay ataonareo artiste reny, eto ianao no hanapirofy anazy hoe marina ve fa hoe zavatra iainana. Dia matoa izany misy an'ilay hoe zanako tiako dia mipetraka ihany ao fanontaniana eto ary mino koa zao fa mety anontany an'izay ihany koa ny mpijery hoe fangaro mirina Marlao efa mananjanaka dia aleo izy ny hamaly azy. Satria ilay fomba fitantaranao anazy manko ohatra ny tena hoe iainan'ny Marlao izany mihitsy ilay izy nahita ao anatin'ny clip izay hoentinao ihany koa. Somary makasikasika ny fiainana efa niainana daholo moa izany ireny mozika ireny. Dia ilay zanaka efa nanana mihitsy. Efa nanana mihitsy. Zazany Marlao mihitsy izany ty ao anatin'ny clip ty? Ie, zanako. Yabina. Coucou Yabina. Isan'ny anarany? Coucou Dina. Yabina. Yabina, masisy kely. Na le anarana. Ie, dia coucou. Sipakely izany? Ie, sipakely. Sipakely. Izay daty e. Dia anao aminy ao e. Ay, dia izany hoe resaka mahakasika ny zanaka mihitsy izany. Ho an'ny Marlao manokana ve idirantsika kely ihany izay na dia hoe fiainanao manokana ary nisy fiovana be eo amin'ny fiainanao ilay hoe io amin'izay fa efa lasa papa i Marlao? Ie, misy, tena misy moa izany. Inona ohatra izao hoe niova raha toa ka hoe ilay tambola tsisy zaza dia amin'izao efa misy zaza? Ieka, raha ohatra izao hoe ny volany am-paosy fotsiny izao dia efa tsy maintsy hoe mila mijery an'ilay zaza ianao hoe vidy zavatra ho anazy indray aloha izao. Mila atao atevitevina fa tsy hoe hoentina kely ary hoe vita ny studio dia hoe andao kely aloha lesy mba aleo tsy tohizako izay resaka izay fa sao dia mijery ny anareo dia be teto. Mbola masika marina, tsy hoe masika moa izany fa mbola entitra ihany ve izy miresaka aminao? Izy tsy miova mihitsy fa masika foana dia masika fijery be. Ay! Entitra be. Entitra be? Sady manao kopakopa tanana anazy ka te hanana tsara kosa izy e. Ie. Za zany indraindray te hipetraka eo amin'ilay toeran'ilay olona ihany satria azoko entsana angery Marlao no mandinika an'izany hoe za manana andraikitra ambony ao anatina fitantanana na io fiangonana na io fivavahana na io ara-pilazana tsara fa hoe ny zanako avy eo satria izay foana ilay fijery ny fiarahamonina e hoe rehefa manao an'ity gadina reggae na raha gadiny soul ohatra ny reto ritmanareo reto dia hoe reny ve kely zanakareo nefa mba zanaka hanina ihany izy dia izay ilay izy dia izay ilay hoe tsy ninona ny fady hono fa ninona ny fady ilay fomba fitentsika izay dia izay no andraisako an'izay toeran'izay fa rariny sy hitsiny be izany. Eny ary mamaraparantsika mianadahy nisy olona izay eo ambadimbadika ao tsy haiko hoe ozy ako hoe mahita na amin'izany masonareo izany nefa ny matetika tia mason'ny Mirina ity mipelipelika be ihany fa tsy mahatolololo mihitsy ilay volombavanao dia io izany efa style ny Marlao mihitsy miaraka amin'ilay volo sy ilay volo an'ity sa hoe ahoana indray fandehan'io lokan'ny Marlao io. Mario moa no tena anaranao fa raha nom d'artiste dia Marlao. Ka ilay volombava mora maniry kely ilay izy dia atao lasa style eo mihitsy izany mety aminy fa lasa mikaoka foana ilay tarehy rehefa ilay rasena be. Miresadresaka ihany tsika mianadahy mamela hay ianao raha hiteny an'ity ianao any anatin'ny clip misetrasetra be izany ohatrany hoe manana fahasahiana be izany fa rehefa eto dia ohatrany hoe innocent kely ahoana re izany hoe tsotra tsy mpanao azy mihitsy izay mihitsy ve le caractère Marlao sa hoe mety ilay fiarahantsika androany ity fotsiny manao ohatr'izay. Eny raha ny tena maizy anahy tokony hoe ohatr'izao mihitsy aka. Mipetrapetraka fa indraindray moa hoe mba mila koa mba hoe mba masaky koa rehefa miditra amin'ny sehatra
sehatrana mozika zany zao tena mila saby tsy mora manatsika an'ireo olona ka zay indrindra no mahatonga an'izay fanontaniako izay hoe tsy menamenatra ihany rehefa any zany dia hafa mihitsy n'ilay style izay avoaka ilay iainana fa rehefa azoko zany mba mody be resaka fa za koa mba ohatr'izany za hitanareo mitatasiaka be ty fa rehefa any aman'olona any mangina ihany any ka avy eo amin'izay mandeha ilay resaka hoe miavina keva tsy arakaraka ny eritreretina anazy fa rehefa tafiditra hoe fantatro tsara amin'izay koa mety le ho anahy indray hoe ok zay ry merinaka aloha raha mpitsindray toy izy resaka rarom-be zany inona ny fialambolon'ny Marlao andavanandro ankoatra ny mozika ankoatra ny any studio tsy dia misy hoe fialamboly moa za fa lalao lalao ohatra hoe sampitaiza zaza lalao ohatr'izay manko zao ny ary amin'ny jo manokana hoe telefona ay telefona misy mahavariana indray ao lalao zeko ay veso ihany fa jeu nisy zavatra saika ay ankoatra ny afaka resana dia afaka tsy tenena tsy voatery hoe tsy maintsy valiana fa te antany fotsiny aho hoe ankoatra ny mozika zany dia misy zavatra hafa ataony Marlao sa tena hoe mozika ranoray mihitsy za moa tsy mamenatra anahy fa zany ny asako za mpanao livraison isa-maraina hitan'ny olona eny manodididina namotana nosy be andavamamba tsany Kadonjatombo ny Lasoreny dia kokoa daholo ireo tanàna ireo be dia be mahalala Marlao eny dia izay mihitsy ny fiantsoanao fahaizan zareo anao koa rehefa ana hoe Marlao livre mofo mofo dopaina mofo dopaina tahaka izay raha fantatro melosa dia niteneniko ianao mba hitondrao izay kere tsisy asa ratsy izany ka zany asanareo zany ary ohatra ny asa rehetra ihany io satria ao anatin'ny ho an'ny olona maheno an'ilay izy dia ohatra ny hoe moramora fa rehefa tena miaina an'ilay izy ianao tsy maintsy hoe ahoana ny fotoana hiplanifieko an'ity mba moramora hoe ty aterina ry dia ty aterina ry dia ty aterina ry enzany zany ka resaka efa management mihitsy zany fa tsisy zay nafa Marlao hoe mba navita prizy navita klipy rarso matarakazy zay foana moa zany ny antony teneniko an'ireo mpijery hoe matetika mora ho an'ny mpijery ihany koa ny manakihana na mora ho antsika jery tsy ao anatin'ilay izy ihany koa no miteny hoe mandany fotoana fotsiny elavelesy maninona raha mba anaovana zavatra hafa fa tsy ao anatiny io mety possible be zany an'izany mety hoe mahery ny fomba hitenenako anazy fa possible be zany fa tia foana ny anany averimberiko hoe ireo olona manakihana anao sy miteny momba ny asanao ireo tsy andohany hofa-tranonao tsy hamelona anao ary tsy hanomena ary zato koroanao araka marina hoe amin'ny maha-olombelona dia marary ilay izy hoe za ve rangahy dia ataony olona ohatr'izao fa izay ny anahy ny fotom-pisaina ahafahako mijoro foana hoe tsy reny olona reny mihitsy ny ampisokatra n'ity vavako ity na mpinana na kôpozy tsy akaiky etsy reny angamba mekorana dia dimanjato ary dia ataoko milay ihany ny anahy misaka rapitso izy tsy eo na rehefa misy ny zavatra ny anao tsy ho zay fa zay mametimety ny fiainanao ihany no atao fa raha ny fomba fijery olona sy ny zavatra rehetra tenen'ny olona rehetra zao no atao andoha dia ho taraiky eo fa dia raroso foana nareo ao anatin'ny tarika dia araka ny teneniko ombenombeno hoe raha ohatra hoe nanatitra an'ilay hira teo aloha teo efa milay dia hiezahana foana hoe mbola ho tsara lavitra noho n'iny ihany koa no manaraka dia izay moa ny tanjontsika rehetra amin'izay fotoana izay samy manana tombontsika na izahay eto amin'ny destination malagasy na ianareo artista ihany koa dia izay Marlao aleo faranantsika aloha raha amin'ity andro efa saika adiniko mahita an'ity solomasinareo milay kely eo amin'ny table ity satria adaladalana solomasy ihany dia aleo mba aseho any tokantrano ohatra ny ahoana koa i Marlao rehefa ao anatin'izany solomasy izany eto manko ilay fihetsiketsehana koa enjana be satria hoe ao rangamba sy style kely aloha ohatra ny ahoana Marlao rehefa manao solomasy kivy be Marlao mahaka an'ilay solomasy koa solomasina mora be ny solomasy ka ny anangany amin'ilay resaka mora sy tsy mora fa ianao ilay niditra nitako teo dia saika za reo saika tafitohana kely
Tsara izany raha ohatra tsy nianjery ianao. Raha ohatra hoe tsy nianjery so ihany fa eo ianao afaka hitenana hoe mba tsy ampianjera mirina. Ohatra izao araka ny tazanareo ao tokantrano izao ohatra izao zany ary ohatra ny manafina endrika marina ilay izy satria hafa mihitsy izao ianao ilay tsy nisolomaso teo dia hafa mihitsy ianao izao. Zany ianao mijery aloha angamba dia mahita an'izay. Hafa mihitsy koa ilay fijeriko mahafinaritra anahy miresaka amin'ny Mahalao ity satria izy ohatran'ny hoe somary timide tsotra kely ohatra ho anay ato am-piasana ho anay mpiara-miasa ato tony koa ohatra ren'ilay olona tsy mba nanao nininina reny nefa ilay tena mpanao azy mihitsy fa za sura fa Mahalao tsy ohatr'izany ka. Za manao azy ihany rehefa vonona. Rehefa vonona le manao azy le tsara fa tsy manao azy ratsy. Mankasitraka dia ohatr'izany ny ambiance ohatr'izany ny filiana rehefa atao anatin'ny fandaharana destination malagasy ka dia isaorana hatrany ihany koa nareo nanaraka ity fandaharana ity sao dia misy ary ny teny na hoe zavatra mbola tokony nitenen'ny Mahalao ihany koa ny tena amaranantsika mialohan'ny amaranantsika n'ity fiarahana ity. Mahafinaritra be ilay fandaharana destination malagasy mirary soa ny RTV record zany tonga amin'ny ambony indrindra amin'izay fanindriana rehetra dia misaotra betsaka nanasana teto androany kokoa ny namana rehetrarehetra kokoa ny malagasy rehetra fa nareo ny namana dia mahafinaritra be inono mozika teny zavatra tsara ho an'ny malagasy. Dia isaorana ihany koa Mahalao dia mbola manao kobakoban-tanana ho an'ny zazanareo ihany koa satria misy clip tazako teo izay dia hotsaka ohatran'ireny ilay midoika kely ireny dia kokoa dia izay ny fiarahantsika teto fa dia ankasitrahany Mahalao tsy misalasala ihany koa raha toa ka natsoin'ny ekipan'ny fandaharana destination malagasy raha toa ka elaela araka ny teneniko tany am-piandohantsika izay tsy nandray ireto artista vao misonitra na hoe vao miroso ao anatin'ity tontolo mozika fa teo alohaloha teo dia ry zareo efa ampy traikefa hoentina trano moa izy ireny hoe fampizarana amintsika rehetra ihany koa izany ho midika fa dia mivelatra ho an'ny rehetra ihany koa ity fiarahantsika ity. Mirary soa dia isaorana amin'ny mpiara-miasa rehetra, isaorana Mahalao, isaorana Mario. Aleo mba teneniko amin'izay ilay anarana rehefa aty makasitraka amin'ny Mario. Dia isaorana ihany koa nampiakanjo an-tenako dia ry zareo avy ao amin'ny botika Valahary eny Analamahitsy eny ny Orange Madagasikara ihany koa tsy adinoina. Bye bye.